Faly miaraba-tsika tsirairay avy indray tatra ity sabotsy 12 ny volana aprily ity ary manona fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy tonga eto amin'ny fiambenana marany isika ny mofinainan'io dia mialohan'izany anefa dia vavaka isika. Andriamanitra tianay io misaotra anao izay fa mbola nifoazanao indray anomenao fofinaina mahavelona hatrany ary ianao no mampidoboka ny fonay mahavelona ny ainay. Mamaim-poana izany isaorana ianao satria midika izany mbola afaka mandray ny fahasoavanao izay mifonanay aminao tsy fa miendrehanay iray eo miteza ianao amin'ity maraina ity mba hanadio anay afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary koa hanavaonay mandrakariva aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinaina antsika androany dia manao hoe filoha be voninahitra. Filoha be voninahitra nalaina amin'ny Jaona 7:12 manao hoe mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao koa ho ao aminy. Amen. Nambaran'i Kristy ny asa nanirahana teto tany. Ray marinao tsy nahalalanao izao tontolo izao fa izao nahalalanao ary ireto efa mahalala fa ianao no naneraka ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ho ampahafantariko ihany mba ho ao amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao koa ao aminy. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona 7:12. Rehefa nangataka ny anehoan'Andriamanitra ny voninahiny any Mosesy dia hoy izy hoe Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehovah Andriamanitra mamindra-fo sy miantra maro-po sady be famindram-po ny fahamarinana mitahiry famindram-po an'ny olona arivo mandimby mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka ary Mosesy dia niondrika faingana tamin'ny tany ka niankohoka. Toa Mosesy ihany koa rehefa takatsika ny amin'ny toetran'Andriamanitra dia hiondrika faingana isika ho fiankohofana sy fiderana. Toky manao ahoana re izany hoe afaka mitoetra ao am-pon'izay rehetra mino azy izany ny fitiavan'Andriamanitra famonjena manao ahoana ny hoe mahavonjy izay rehetra manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Ireo izay miomby-pahoriana sy fahafahambaraka aminy, ireo izay miaro-pijaliana noho ny anarany dia manana ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'izy ireo. Dia ilay nitiavana ny zanaka hoe ilay mahalala tsara izany manao hoe fa ny ray dia tianareo. Antsika amin'ny alalan'ny finoana sy ny zanak'Andriamanitra izany fitiavana izany koa amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy no misy ny zava-dehibe ilayntsika. Aoka ho iray aminy isika tahaka azy amin'ny ray ka ho malala an'ilay Andriamanitra. Tsy manapety isika maratsambatan'i Kristy antsika dia sampan'ilay voaloboka velona. I Kristy ny filohantsika be voninahitra ary ny fitiavany mikoriana avy ao am-pon'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny Kristy ary miampita amin'ireo izay miray aminy. Rehefa tafiditra ao amin'ny ato fanahy io fitiavana io dia mahavelo-pakasitrahana, manafaka amin'ny fahaleme-toetra amin'ny avinavina ny firehariana, ny fitiavan-tena sy izay rehetra mety hanimba ny toetra maha-kristianina. Amin'ity maraina ity izany dia asaina isika ary entanina mandrakariva mba aneho mpitiavana, aneho ilay fitiavana nomen'i Kristy antsika ary aneho izany amin'ny hafa ihany koa. Iza moa ilay fitiavana raha tsy Andriamanitra irery ihany. Ary izy izay efa naposaka izany nitondra nanome ny zanany ho antsika ary nampalala Kristy amin'ny Andriamanitra iray ary iray ao amin'ny Kristy isika ankehitriny. Aza manano izany ary mandehana amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Atao fa ny zavatra rehetra dia ataonao miaraka amin'ny Kristy. Izy ilay filoha be voninahitra antsika dia ilay voninahiny ihany koa ny ho atafiny sy ho asarony antsika tsirairay avy. Dia mandehana am-pitokiana tompoka ary aoka ho aminao ny hery rehetra, ny fanahin'ny tompo ihany koa ary ny fanahy masina. Raha ny masina tsara indrindra mbola misaotra anao indray amin'izany mofinaina nomenao anay anio izany. Ianao ilay filoha be voninahitra ary
manome sy manaposaka ny fitiavanao ao aminay tsirairay avy. Tompo ampio izay ihany koa mba ahikolokolo izany, tsy handray izany ho zavatra maivana fa lehibe zany, tian'ny mpanjaka ny lanitra izany, ary tsy hoe andraisina mandray ny fitiavanao fotsiny ihany fa mandray ny herinao ihany koa, satria ianao dia efa mitoetra ao anivinay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro